Miarabantsika zay mahita ity vidéo androany ity hianatra sika eto ho anareo zay mety hoe vao nanomboka mitendry na vao manombonomboka mitendry na mbola tsy de mahita rirany amin'ny gitara de natao anao ity vidéo ity mba ampahay hiranao. Ity ampiandohana dia azadino fa afaka arahana amin'ny YouTube, Instagram, TikTok ary Facebook ny chaîne antsika. Ary samy hafa daholo ny contenu hozarainay amin'ireo rehetrarehetrareo manomboka eto indrindrindrindra fa ny YouTube sy ny Facebook ka azadino ny manaraka ary. Zavatra mila fantatra aloha rehefa manomboka mianatra gitara ianao de ny fomba fanisana anazy 1 2 3 4 5 6 zany hoe isaina avy any ambany zany. Tsy avy aty ambony ny 1 fa avy aty ambany zany hoe première corde zany avy aty ambany. Azadino ny mianatra amin'ny regle mampiasa pitch lablette na pro guitar tuner na guitar tuner koa mety afaka ampiasaitsika daholo de lazarintsika. Voalohany ny zavatra tsy maintsy ataonao alohan'ny anaranao hira de mamolaka ny annulaire anao. Ity annulaire ity dia miramina be amin'ny tanan'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany de tsy maintsy ataonao zany zay amolana an'io annulaire io aloha. Ny fomba amolana anazy dia ampanaovana exercice ohatra 3 4 3 4 3 4 de misaka tetezinao zany ny tanana rehetrarehetra amin'le kaza rehetrarehetra de iny ahafahanao mamolaka ny annulaire anao de ataonao entre 10 à 15 minutes par jour ao anatin'ny 3 mois iny de malama sady misosa aingana be ny zavatra ataonao. Rehefa mianatra tsika dia ny corde mila fantarina tsara hoe aiza no asinan'ny tanana corde ohatrany ahoana izavy ny corde tendrena zany hoe tsy maintsy mianatra mametraka tanantsika amin'ny resaka accord. De ny iangatsika eto dia ataontsika tonalité sol zany hoe clé de sol ozy izy ny namantsika sasany fa ny tena fiteny dia hoe tonalité sol. Dia reto daholo le accord ianarantsika sol, mi mineur, do, ré. Efa hira manarivony amanalina maro be no vitan'ireo accord anankiefatra ahoana ary ny fametrahana an'ilay sol izy le sol ny majeur eto amin'ny deuxième case, cinquième corde, ny annulaire eto amin'ny troisième case, sixième corde de ny auriculaire eto amin'ny troisième case, première corde. Tendrena daholo le corde rehetrarehetra. Vita zay de ny mi mineur, ny mi mineur indray dia deuxième case daholo fa cinquième corde ny majeur anao de ny annulaire anao eto amin'ny quatrième corde. Tendrena daholo ihany koa izy ato amin'ny main droite. Do ndray zao ny do ndray dia index eto amin'ny première case, deuxième corde, majeur eto amin'ny deuxième case, quatrième corde ary ny annulaire eto amin'ny troisième case, cinquième corde. Manomboka eo amin'ny cinquième corde midina no tendrena. Tsy maninana voakitika anao ihany koa ty basse ty fa tsara kokoa manomboka eto midina no tendrena. Farany ré, ny ré ndray dia index eto amin'ny deuxième case, troisième corde, majeur eto amin'ny deuxième case, première corde, annulaire eto amin'ny troisième case, deuxième corde. 4 3 2 zany no tendrena eto amin'ny main droite. De andaontsika anao hira amin'io refrain tirty no ataontsika de ianarantsika tsara l'izy Fomba fikapohana anazy amin'ny main droite ataontsika ohatran'izao hoe 1 midina zao zay 1 zay, 2 midina ihany koa zay, 3 4 le 3 4 ny eto ambanimbany eto fotsiny kapohana fa kapohana miaka zany hoe 3 4 averiko hoe 1 2 de 3 4 de 5 6 7 zany hoe de raha ohatra hoe ataontsika montre l'izy dia ataontsika ohatra hoe 4 secondes de le segondra voalohany sy faharoa tendrena amin'le 1 2 de le 3 4 5 6 7 atao amin'reto segondra faharoa reto zany hoe 2 temps zany 1 2 de reto ndray 2 temps hoe
zao izy raha isaina hoe 1 2 3 4 1 2 3 4 dia narantsika ry tirity a zay zao le sol voalohany a dia le sol faharoa vita zay dia mi mineur a dia mbola mi mineur ihany a do a ré a sol do ara ianarantsika izy rehetrarehetra toizantsika ao amin'ny YouTube indray ny lesona manaraka fa dia manasanao isabone ao amin'ny YouTube dia arohatrany ara ny pejitsika mankasitraka